araba topoko lafinaritra topoko vavy amtsikitsikina indray no erana amitsika ny tokantrano any ary amity takariva ity manasanao ampanajana ihany keo anaraka ny fampahalalam-bovao hatramin'ny farany fampahalalam-bovao isongadina hoentina amitsika amity takariva ity ny faneho-kevitry ny filohan'ny tetezamita mahakasika ny filatsako fidindra matolalao ravalomanana eo ihany koa ny fanomeza tokony ataon'ireo kandida ilatsaka amin'izay fividianana filoha-pirenena izay isany hoentina amitsika ihany keo amin'ny sehatry ny kolotsaina ny mahakasika ny fankalazana ny fa 1.10 taona ny akademia malagasy fa tontolo politika aloha no anokavantsika ny fampahalalam-bovao amity takariva ity androano tonga tandrazana ny filohan'ny tetezamita andrajoelina rehefa avy ny vahiny tao Vatican nisy ny tafafoy nataony tamin'ny mpanao gazety ary fotoana ihany koa nitondrany ny fomba fijery ny mahakasika ny filatsako vidindra matoa lalao ravalomanana Kesy fanajana amin'ny fanarahana izay nosiniavina amin'ny firotsahan-dramatoa lalao ravalomanana amin'ny fividianana filoha-pirenena araka ny fanazavana ny eto filohan'ny tetezamita Andrinirina Rajoelina teny am-pahatongavany teny Ivato androany fifanarahana izay nambarany voalaza fa nataony ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ramatoa lalao Ravalomanana ary notanterahana teo anatrehan'ny Troikany 2 Martsa 2024 misy fifanarahana natao izay nosiniavina amin'ny hoe resaka humanitaire fitsinjovana niavana zay marary ary sy engagement hoe tsy anao politika ny odiny ny vaky ny filoha teo aloha atia Madagasikara ny fikotsanana candidat hoe misy fanaovana politika mihoatra an'izany raiza faho ny antony tsy nilatsara nilazaky hoe tsy lasaka dia mba isiny ny fivindrona kely ny firesaka iny ao anatiny mpiara-pitolona mitovy fomba fijery nefa zay tsy filatsahana zay ankehitriny dia miteraka fizarazarana fito no nisan'ireo candidat avaty amintsika avaty amin'ny olona tokony hitovy fomba fijery anaky fito mikasika amin'ny fisian'ny candidat marobe mirotsaka amin'ny fividianana filoha-pirenena dia nilaza Andriamatoa Andry Rajoelina fa tompon-dakahira tamin'ny Madagasikara ary nametra-panontaniana ny tenany hoe tena vahaolana ilana amin'ny krizy ve izany ary mandroso sosikevitra ny tokony hanaovana ny fifanarahana ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny filohan'ny tetezamita milohan'ny fividianana dia niany zavatra atolotro izay tsy maintsy atao milohan'ny fividianana maro ny lalàna fitsipika fepetra natao teo fa amiko zany tsy lasany amin'ny tsisy fa ny tokony ho atao dia mametraka convention de paix pour Madagascar ny mpanao politika rehetra tsy akanava dia tokony andraikitra avokoa amin'ny toetra raha misy ankehitriny ny mpanao politika no tokony andraikitra mba mansehatra nandritra ny vatona manolona ny fiainam-boaka malagasy noho izany ny mpanao politika dia tokony mametraka sy mametoky fa tsy anembatsembana intsony ny fiainam-boaka malagasy niresaka mikasika ny dian-tany Vatican izay niaonany tamin'ny Papa François ihany koa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny tenako noa filoha-pirenena afrikana voalohany niraisin'ny Papa François maro ny tsinikena ataotao ary ny zavatra tena nafinaritra ny tenako dia rehefa misahotakotaka ao anatin'ny maizina sy manjavozavo ny fiainana politika aty Madagasikara dia ny tenako mitodika any amin'ny rafitra faratapony